Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantena nitondra tokiazava. Mpiandry tanàna no asan'ity raim-pianakaviana iray. Loza fa nisy entana very ka izy olona lainy mpitandro ny filaminana dia nogadraina izy. Tao amponja tao izy, nitondra ny mafy, ny tomany, ny telona ny mangidy, ny aritra ny tsilaitra, ny lanja fahoriana, ka lasa ny eritreritra mafy. Nidiran-doza tamin'ity asako ity mihitsy aka hoy izy tamin'ny vadiny. Asa ratsy, asa mafy, tsy mba afaka matory akory mandritry ny alina. Asa mandreraka mampitebotebo lavo zao, indrindra manoloanareo fananan'olona maro be sy lafo vidy be andrasana. Tsy misy hilaminana fa mahabe aia mandrakariva. Na manao izay farahery aza mbola aty amponja ihany ny hafarana. Ka izao no izy ramatoa, raha mbola taranako ihany koa, tsy aveloko ho mpiandry tanàna izany tsony manomboko izao, na tsy ahita atokona azy izy. Ka ianao izany rehefa mivoaka ny fonja dia inona ny asa ataonao? Hoe ramatoa vadiny. Esi, mpiandry tanàna, ahita inona afa-tsy izany moa ahy, hoy izy sady latsaka ny ranomasony. Tsy nisy asa ratsy natao izany, tsy nanao asa ratsy izany ianao, asa tsara no nataonao fa mahereza, hoy ramatoa vadiny sady nokapokapohany ny soriny. Mety ho mpahazo antsika rehetra ihany koa ny eritreritra toy izany. Tsarovy anefa fa tsy endry ny manangonareo fahatserovana mampalahelo ny amin'ny toe-piainana tamin'ny lasa. Ny eloka sy ny fahatsoam-panantenana tamin'izany ka iresaka sy iory amin'ny zavatra ratsy lasa rehetra. Farany mety amin'ny fotsika raha izany no atsaitsika ao. Tsarovy ry mpiainamana fa feno aizina ny fanankivy ka manapona ny fanampiana avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay tokony hiditra ao am-pondrehetra. Misy tenin'Andriamanitra ao Matio ao, Matio 5:2-3 izay efa nizaka n'izany rehetra izany ary vonina nanampy antsika amin'ny fahoriana rehetra. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omena antsika miaraka amin'ny mamaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Zava-misy manodidinay tomahakivi sy mandrerapo korontanady aratsipanay aretina sy loza maroko ny saiko sy ny tenako rehetra ao anaty foko na ny fisay na na fironana dia ratsy fona ka mampitoloko toa hitondra fiemorana kanefa lo ny famindra
io ni hutako avelao amboarire ny fiainako izao ho feno ny fanay ho tonga toana. Tarika Jacqueline. Ny fikasana de mba misy ihany fa ny fanaovana no sarotra olo mahantra haoka mitomany to tsy ho tafary na tsy ho avotra ko ny finoko tomo atanjaka de atovia mikiony tenina iotrano ony pandrisiao o masina ho tonga olo baova nahinona mihatra hito antany ianao Jeso diambola heoko volokanampy hamafatomany volokanovahana vao ny fo kodiatsy irona ny filoko na inonino na anjarako na fafatesana zatsy aoko satria Kristy Jesosy bewa irako. AWR feon'ny fanantenana. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Efa nisalasala ve ianao raha tena misy tokoa Andriamanitra na tsia? Tena misy ve ny adiny tsara sy ny ratsy eto tany? Mpandray anjara amin'izany ady izany ve sika sa tsia? Dia ahoana ny hafaran'izany? Mamperitreritra anao ve izay ho avoaka ny ampitso? Manana olazaina mikasika an'izany rehetra izany ve ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly? Ovaliantsika ao anatin'ny fanalana sarona ireo faminanian'ny Baiboly ireo fanontaniana ireo. Tsy ampahery anao fotsiny izahay fa anao izay hahatonga anao hanana fanantenana azo antoka ny amin'ny ho avy mandrakizay. Efa mihoatra ny 10 taona ny nandefasan'ny radio iraisan'ny pirenena AWR fandaharana tamin'ny fandefasampeo mihoatra ny 1000 eo maneran-tany amin'ny fiteny 30 mahery ao anatin'izany ny teny malagasy. Fifaliana ho anay ary ny manolotra ho anao ny tena ilainao indrindra tamin'ny fandarana rehetra na lefatra amin'izay. Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny AWR no man'ny Camille Ottoman filoha-lefitry ny AWR namanao Eliandre Mitanso no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
falmerabanao ny mpiaramianatra ny tenin'andriamanitra aminao Eliandre amin'ny tansoa. Amin'ity anio ity isika dia hanalasarona ny marina ny amin'ny fanambarany Baiboly mba ahitantsika na tena marina na angano fotsiny tokoa izay voambara ao. Ny fanalana sarona ny faminaniany Baiboly dia ny fomba tsara indrindra ahafahana manatanteraka an'izany dia ny famelana ny Baiboly hanambara amin'ny tenany. Ka hatraty hampanomboana mihitsy dia efa apetraka ny teny baikontsika amin'ity fianarana mitohitohy ity. Dia izao, raha ao amin'ny Baiboly, voamarina mazava ao amin'ny Baiboly, dia raisiko. Fa raha mifanohitra amin'ny Baiboly kosa, tsy voapirofo mazava ao, dia tsy ekeko ary tsy natao aho. Averintsika indray mandeha, dia raiso ho an'ny tenanao mpiaramianatra izay fitsipy-dalao izay. Raha ao amin'ny Baiboly dia raisiko. Raha mifanohitra amin'ny Baiboly kosa dia tsy ekeko ary tsy natao aho. Izay ihany ny fiarovana azo antoka ho antsika. Mety anontany tena angambo ianao hoe inona ny tombontsoa ho azoko amin'ny fanarahana an'ity famelabelarana mitohitohy ity. Tena ilaiko ve izany? Ny valiny eny tompoko. Tsy efa nipetraka tao an-tsainao ve ny fanontaniana tahaka ny hoe inona no avin'ity tontolo misy ahy ity izao tontolo izao mihasimbaingana ity. Raha izao no miseho androany, anao ahoana ny ampitso? Anao ahoana no avy ny taranaka? Inona no ambadiky ny fahafatesana? Mbola misy fanantenana azo antoka ve azo enterana? Sangisangy fa tena misy valiny azo antoka omen'Andriamanitra anao momba n'izany rehetrarehetra izany ary ho zaraina aminao mandritra ny famelabelarana. Asehon'ny Baiboly amintsika ny fizotro ny tantarany tany hatramin'ny ny endohany ka hatramin'ny hiafarany. Ilaina ny ampitandremana ny olona, ny ampitoezavatra farany, dia ireo zavatra hitrangy eto tany. Ilaintsika ny mailo amin'ny fandrika maro alefan'ny Satana, izay mamitaka antsika hiala amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, voalaza mazava ao amin'ny Baiboly. Ilaintsika ny mahafantatra ny ady izay hifanaovan'Andriamanitra sy Satana, satria samy mitady ny fiankofana avy amintsika izy ireo. Aiza no ahitantsika valiteny azo antoka manoloana ny tsy fahazonantoka amin'seho eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Mampitandrina meloa Jesosy. Ilay zanak'Andriamanitra, ary maneho amiko, maneho aminao, maneho amintsika ao amin'ny teniny dia ny Baiboly izany izay tokony ho fantatsika. Ireo lohahevitra ara-Baiboly ireo dia hifameno, hifampitohy, ka dia manasa anao izay mba tsy hanapaka mihitsy araka izay azonao atao. Raha sanatria moa ka manapaka ianao no ny antony tsy miankina aminao, dia mampanantena anao izay fa misy fomba samihafa izay ahafahanao mijery an'izany na miaino an'izany na koa maka an'izany maimaim-poana. Ho jerentsika kaiky ary ny aminy hoe iza marina Jesosy, ary inona ny fampianarany mba hazontsika manaradia azy na tsia. Any amin'ny faraparan'ity fanalana sarona ny faminaniana ao amin'ny Baiboly ity, dia ho fantatrao avy amin'ny Baibolinao ny valon'ny fanontaniana mazava ny aminy hoe iza ilay Bibidi ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Inona ny mariky ny Bibidi? Tena ao amin'ny Baiboly tokoa ve zany hoe 600 zany ary inona ny heviny? Ahoana ny fomba anehoan'ny tenin'Andriamanitra ilay tombo-kasen'Andriamanitra velona? Ary fantatrao ve ohatra fa ny Baiboly dia milaza fa ny olona dia tokony asiana tombo-kase? Zasy ianao dia tokony asiana tombo-kase raha tiantsika ny hiditra any amin'ny fanjakany lanitra. Dia ianarantsika koa no hoe iza moa Babilôna? Ahoana ny fahazonantoka fa tsy anisan'izany ianao, tsy anisan'izany aho. Inona ny lazain'ny Baiboly fa mitranga rehefa maty ny olona? Mety hagaganao ny amin'izany rehetra izany sy ny fahamarinana maro hafa koa. Fantatrao ve ohatra fa milaza ny toetoetry ny antsoiny hoe zanany sisa amin'ny andro farany koa Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy? Inona no ambaran'ny Apokalipsy ny amin'ny zavatra hitranga mandritry ny rivo-taona? Fantatrao ve fa tsy maintsy hifidy ny toerana isy anao ianao mandritry ny rivo-taona? Raha fitiavan'Andriamanitra, moa ve dia tena hodorany mandrakizay tokoa ve ny olona? Ho fantaritsika izay lazain'ny Baiboly momba ny elo, ary samy hafa amin'izay lazain'ny ankamaroan'ny olona ny voalazan'ny Baiboly, ary aleo ny Baiboly no ilaza azy mazava tsara. Ahoana ny tantaran'ny Baiboly momba ny fiverenan'i Jesosy indray?
tena mazava ny lazain' jesosy ka tsy tokony voafitaka ny kristy santoka maro isika. Mame fanazavana tsy mampino ny amin'ny ady tsy hita maso manodidina antsika koa ny baiboly. Ka arak'izany dia tsy any eny nanao velively ny anaraka an'izany rehetrarehetra zany ireo famelabelarana mitohitohy. Hosatrinao aza hiain'ny toy ny isan'andro. Anisan'ny hampiavaka izao fiarahantsika mianatra mitohitoy izao ny fijoroany vavolombelona marina izay hozaraina aminao isan'andro, izay azoko antoka fa ampitombo ny fatokianao an'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika milohan'izany rehetra izany. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka n'izao rehetra izao, mpanjaka ny fiainanay. Tompo, mangataka aminao aho mamelà ny eloko raha izarany teninao amin'ny mpiaino rehetra. Isory amiko ny mety ho fizahozahoana amin'ny endriny rehetra satria feno loto izany. Ary fenoy ny fanahinao masina mba tsy nihevitra maolona izay pokaty sy tsinotsinona no toriana fa ny teninao izay maharitra mandrakizay. Hosory amin'ny teninao irery ihany ny molotro ary ahodidino ny tsirairay aminay ny anjelinao masina. Amin'ny anarana mahery indrindra an'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa misy ady tsy hita maso kanefa fandraisantsika anjara amin'ny fotoana rehetra. Tahaka ny rivotra tsy hitanao maso kanefa azonao tsapaitanana ny vokany. Dia tahaka an'izany koa misy ady hifanaovany tsara sy ny ratsy ary misy fihetraikany amin'ny fiainantsika isaky ny segondra izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza ny misy anao amin'io ady tsy hita maso io, satria ady mandrakotra ny planeta tany manontolo anie izany. Tsy tian'ilay ratsy ho fantatrao mihitsy anefa izany mba hahafahany mamitaka anao, ary izany foana ny fomba fiasany. Inona lazain'Andriamanitra mikasika an'izany? Anomboka nalasarona izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany mantsy isika. Misy faminaniana na filazana melony zavatra rehetra miseho sy mbola iseho eto an-tany izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany na ireo olona voatokana natsoin'Andriamanitra mba hizaran'izany amintsika. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tanteraka tokoa ve izay voalaza? Nahoana isika ny tokony ho linany amin'izany? Satria na iza ary na firy taona ianao, na lahy na vavy, na aiza misy ianao, dia tafiditra ao anatin'izany faminaniana izany, na tianao na tsia. Fa nahoana angambo ianao? Tany mpiadiana ty tany misy antsika ty. Tany mpiadiany tsara sy ny ratsy, ary ny faniriany fahavalony tsara dia ny ambabo ny fon'olombelona rehetra ho azy. Ao anatin'izany zasy ianao. Satana no iantsony soratra masina an'izany fahavalo izany. Anjeliny kioma izy io, dia nazera avy any an-danitra hoeto amin'ity tanyntsika ity. Fahavalo izay efa resy izy raha ho an'Andriamanitra sy ireo tafiky ny lanitra manontolo, fa ny ifantohan'ny ady ataon'Andriamanitra amin'io Satana io eto ambonin'ny tany dia ny fandraisena lahatra antsika olombelona mba hiandany amin'ny tsara ary handany ratsy. Fantatra Satana tsara fa nomen'Andriamanitra safidy malalaka isika olombelona hanaraka azy na tsia, dia izany no ezahany amtahana antsika raha azony atao, satria tia no voaheloka mandrakizay miaraka aminy anie izay manaiky ho babony. Ny Baiboly dia milaza mazava fa efa fantatra Satana fa kely sisa ny androny, kely sisa dia tsy maintsy ho foanana mandrakizay ny aminy. Azonao vakiana ange zany eo amin'ny Apokalipsy 12 ka ny 12 e. Apokalipsy 12 fa inona marina moa no nitranga hanampy antsika lalany marina ny fahalalana ny tantara. Andriamanitra nahary ny Losifera izay lasa Satana taty aoriana tany amin'ny toerana antsoina hoe lanitra fonenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy hoe toetra an'Andriamanitra fotsiny fitiavana fa izy mihitsy ny fitiavana. Mikorina ao amin'ny Baiboly manontolo ny foto-kevitra izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ny iray amin'ireo faneho-pitiavana voalohany nasehon'Andriamanitra dia ny namoronany antsika miaraka amin'ny fahafahana
misy safidy malalaka tsy misy teritery. Manana fahafana misafidy takan'izany koa ireo anjely izay noforonin'Andriamanitra. Angamba mety ho tahaka an'izao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo anjely ireo taorianany namoronany azy ireo. Tena fanomezana sarobidy no omeko anareo. Tsy na izany fa ny fahafana misafidy. Zay no anaran'ilay fanomezana. Azoko atao ny namoronanjely tsy manana safidy, fa tsy maintsy manaraka fotsiny ny sitrapoko. Raha feheziko ny sitraponareo dia ho azo antoka ny fankatoavanareo ahy, saingy tsy hanana sitrapo intsony ianareo, ary tsy avy amin'ny fitiavana ny fankatoavanareo ahy, ary tsy mety amiko izany, tsy tiako izany. Ny fahafahana misafidy dia fanomezana tena sarobidy nomeko anareo, ary ny fanomezana sarobidy indrindra azonareo omena kosa ho setrin'izany dia ny fitiavana tsy misy fanerena, fankatoavana tsy antery. Tsy ho azoko avy aminareo anefa izany raha tsy nomeko fahafahana misafidy ianareo. Fantatro fa mino avy dia mety hitera-doza sy hanimban'ireo izay manao safidy diso izany, kanefa naleko ny safidy ny nanome anareo ny fahafahana misafidy mba hahafahanareo mitia an-tsitrapo, ampitiavana, satria sarobidy amiko izany. Eny ry mpiara-mianatra amiko, izany tokoa no misy. Nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy malalaka an-tsitrapo avokoa ny voarin'Andriamanitra rehetra. Saingy izao no aza-donoiny, zotsika ny safidy izay tiantsika atao, fa saingy tsy nomenantsika kosa ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataontsika, koa mampirisika antsika hanao safidy tsara. Araka ny efa fantatsika dia ny safidy hiala teo akaikin'Andriamanitra ny anjely anankiray nanana toerana ambony antsoina hoe Losifera, ary nitarika an'ireo anjely hafa mba hikomy miaraka aminy. Azonao vakiana ny Apokalipsy 12. Fa inona no mitranga? Ny avonavony izy no toerana nananany sy ny fahaizany ary ny atsara tarehany, dia lasa nialona sy ny tsiritra ny toeran'Andriamanitra mpamorona. Mario tsara ny famerimberenany ny hoe zaho na ao amin'ny teny nataony eo amin'ny Isaia 7:12 Isaia 7:12 Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry lay fitarikandro, zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako, any ambony kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ho any ambony avoanany rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Zany ny olany Satana, na niro tonga Andriamanitra mihitsy izy, kanefa zavaboary ihany. Ary nikasa hanala an'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny toerany, anapaka ny zavaboary, mody manome voninahitra an'Andriamanitra ihany izy, nefa nafeniny ny tena faniriany sy ny fikasany. Nandainga izy, ary nolazainy tamin'ireo anjely fa efa ampony ny fahendren'izy ireo ka tsy ilainy lalàn'Andriamanitra hilaza amin'izy ireo izay tokony ataony. Vokatr'izany dia nisy tamin'ireo anjely ireo nanomboka ny ahihany amin'Andriamanitra. Tsy miova fa izany no mbola ezahany Satana tao koa ankehitriny. Niantsy an' Jesosy zanak'Andriamanitra mihitsy Losifera ny amin'ny fifehezana ny zavaboary satria naniry ny tovy aminy. Mamitina n'izany ny Apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7 manao hoe: ary nisy ady tany an-danitra. Ary mba fantatrao, ny ray apahatelon'ny anjely dia voatona ny Losifera hiandany aminy, niara-dita aminy. Ny ray apahatelon'ny anjely. Resy izy ireo kanefa tsy nivonoin'Andriamanitra vetrany, fa nazera tetỳ amin'ny planeta kely anankiray antsoina hoe tany, dia ity tany misy antsika ity. Ho fantatsika ny antony izay tsy namonoana any Satana sy ireo anjely ny avetrany. Hatramina nomboany io ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy io, dia nampanantena Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, fa hiady ho antsika olombelona satria tena tiantsika izy.
ny loahevitra mikasika an'io ady io dia voaresaka mazava ao amin'ny baiboly manomboka any amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy ary ity planeta tany ety ny toerana hiadiana samy mandresy lahatra antsika hiaraka aminy n'andriamanitra na satana ery tsy hita maso izy ireo kanefa miankina amin'ny safidy raisinao hiandany amin'ny ray amin'izy ireo ny hoavinao mandrakizay ary ilaintsika ny mahalalan'izany ady mafana izany satria isika mihitsy ny fototry ny ady ary mpandray anjara mivantana amin'izany avokoa isika na ny mahalalan'izany na tsia ry namako fiainana na fahafatesana ny resahana eto ny andiny voalohany eo amin'ny baiboly dia mamaritra toerana roa hoy ny genesisy toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ninona sy ny tany misy toerana roa voalaza eto ny lanitra sy ny tany zao no lazain'Andriamanitra ao amin'ny genesisy toko voalohany andiny fahinina andeha isika morona olona tahaka nendritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany nomen'Andriamanitra alalana hanjaka sy hife reo rehetrareo Adama sy Eva avy eo dia nitsodrano azy ireo izy eo amin'ny 19 manao hoe maro fara sy mihabetsary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany hoy Andriamanitra hoe azonareo anjakana ny tany manontolo sady toeram-ponenanareo na izany aza dia nisy faritra kely navelan'Andriamanitra ahafahan'ilay fahavalo naka fanahany Adama sy Eva hisedrana ny fahatokiana izy ireo zay no antony hisedrana ny fahatokiana izy ireo antsoina hoe hazo fahalalana tsara sy ny ratsy io faritra kely io zao ny fampitandremana nataon'Andriamanitra ho azy mivady ao amin'ny genesisy 2:17 ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa miandro izay hinananareo azy dia ho faty tokoa ianao azon'Andriamanitra nataony tsy nametraka an'izany tao Edena kanefa tsy maintsy nosedraina ny fankatoavan'izy ireo an'ilay namorona azy io faritra kely io ihany no azon'ny satana ny toerana tsy afaka nioatra n'io izy mazava loatra fa tia nitatra ny faritany ny ene satana sa tsy zany nananteny izy fa andray androany dia anantona n'io faritra kely misy azy io Adama sy Eva na niray amin'izy ireo dia efa vonona tanteraka izy hanaparitaka ny heviny manokana momba fitondram-panjakany izay mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra mpamorona hoentina andresena lahatra azy mivady ny hany ho ataony dia nilaza lainga momba ny toetra an'Andriamanitra anova ny fomba fijery ny olombelona momba an'Andriamanitra dia tahaka ny nataony tamin'ny anjely tany an-danitra ihany ary tsy miova izany hatramin'izao mbola izany ihany ny ataony lainga tsara lahatra raha vao misokatra ireo toko voalohan-dohany eo amin'ny baiboly eo amin'ny genesisy toko 2 indrindra fa ny 7 dia ho tsapanao fa misy ady sy hery mifanandrina misy eo misy ratsy te hiditra amin'ny fomba fetsy nanafina ny tenany tamin'ny alalan'ny menarana satana nakafanahany Eva tamin'ny alalan'ny hatsaran-tarehiny nosariany ijery ilay voankazo mahagaga Eva izay nilazainy fa ahatonga azy hitovy amin'Andriamanitra indrisy fa latsaka tamin'ny fahatsoa-kevitry Eva dia nanaraka azy koa Adama tsy navelan'Andriamanitra naniery azy ireo satana fa ny fandresentahatra ambava izay no nampiasainy ary ny tanjony dia ny anova ny fomba fijeriny Adama sy Eva ny momba ny toetra an'Andriamanitra hisalasalany amin'ny fandrarana nataony hatramin'ny voalohany dia efa nampiasa lainga satana amin'ny tahana ny olombelona ary tsy miova izany fomba fiasan'izany mandrakandroany fampelezan-kevitra feno lainga tsara lahatra ny nampiasainy hoentina mamitaka izao ny fomba nanehoany mpaminany Ezekela an'izany zavatra nataony satana izany eo amin'ny Ezekela 7:20 Ezekela 7:20 no ny abetsahany varotra nataonao amin'ny teny hafa
dia fivarotan-kevitra. Le varotra nataony zany dia fivarotan-kevitra ka nanoty ianao. Nivarotra hevitra tamin'ny eva Satana dia nividiny Eva izany. Inona moa la hevitra nakany fanahany Eva? Ho lasa tahaka an'Andriamanitra ianareo hoy izy raha mihinana an'io voankazo io, dia izany no nandrarany anareo tsy hihinana an'io, dia resiny lahatra Eva. Ny soratra masina dia milaza fa tsy fantatry Adama ny fomba namitany Satana ny Eva. Azony Satana antoka kosa nefa ny fitiavany Adama ny Eva. Ary dia nampalahelo moa fa nanaraka ny Eva Adama, fa tsy nanaraka izay nolazain'Andriamanitra, na fantany tsara za fa nandika ny didin'Andriamanitra ny vadiny. Nanomboka teo dia Satana nanjaka teo amin'ny fiainan'ny olona traizatraiza, voaozona rabaky teny ny tany. Tamin'ny fotoana nakany devoly fanahin Jesosy dia nirehire mihitsy Satana fa azy anie zao tontolo zao e. Zao no lazainy eo amin'ny Luka 4:4-5. Luka 4:4-5. Hoy ny devoly taminy: omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivoninahy, fefa natolotra azy zany ka izay tiako no omeko azy. Tahaka ny mampatsiahy izy eto fa efa nisy nanome fahefana azy tamin'ny lasa. Adama sy Eva nylazai ny fa nanome fahefana azy eto. Azonao an-tsaina ve zany? Tsarovy ry mpiara-mianatra amiko, fa isaky ny manota isika dia manome fahefana ny Satana hanapaka eo amin'ny fiainantsika. Indray nandeha Jesosy dia niteny tahaka an'izao ao amin'ny Jaona 12:13. Jaona 12:13. Ankehitriny ny andrina zao tontolo zao no roahana. Milaza amintsika izany fa efa tafiditra Satana ary manjaka, fa tonga kosa Jesosy handroaka azy, ary ny anarany antsony azy eto dia andrina zao tontolo zao. Ao amin'ny Korintana 2:4 Korintana 2:4 dia zao ny antsony apôstôly Paoly an'ny Satana: Andriamanitra zao fiainany zao, zay manamaizina ny sainy tsy mino, ary zava-misy rahantsika mahita anie zany. Ao amin'ny Efesiana 2:2 Efesiana 2:2 dia zao indray no iantsona any Satana: mpanapaka ny fanjakany eny amin'ny rivotra. Tsy midika akory zany hoe izy no mifeny famatsiana ny oksizena, tsy zany, fa dikan'izany dia izao: Satana no andrina ny rivo-piainana ra-pitondran-tena sy ny kolotsainy zao tontolo zao. Sa tsy zany ho hitantsika? Hoy Jaona no Jaona 1:5-7. Jaona 1:5-7. Izao tontolo zao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa, zany hoe eo ambany hery-miasa mangina n'ilay ratsy. Ny kolotsaintsika dia voatefy ny hevitry ny be sy ny maro amin'izao fiainana izao. Ny fironana manetsika ny fiarahamonina dia ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny firehirehany eo amin'ny fiainana. Foto-kevitry Satana ireo fa tsy an'Andriamanitra ry havana. Eo ambonin'ireo rehetra ireo no hiasany zao tontolo izao sy ny antony hetsika rehetra izay misy atraizatraiza hivoahan'ny olona an-trano isan'andro. Ahoana ny fomba fisehoan'izany ady tsy hita maso izany arabaka teny? Aka ohatra azo tsapahitanana voatantaro amin'ny Baiboly isika. Olon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, fa tsy teo molony fotsiny lehilahy anankiray nantsoina hoe Joba. Zao ny voalaza momba azy eo amin'ny Joba 1:1. Joba 1:1. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany, sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fady ny ratsy. Aorian'ny andininy vitsy manaraka, aorianan'io zany dia zao ny vakitsika eo amin'ny 9, ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy. Misy resaka fivoriana sy fandaminana eto. Misy toerana sy fotoana zany izay niantson'Andriamanitra fivoriana ho an'ny zanany rehetra avy any amin'ny faritra samihafa, manerana zao rehetra zao avy any amin'ny planeta samihafa. Ny apôstôly Paoly dia nilaza ao amin'ny boky nosoratany ho an'ny Efesianina fa ireo zanak'Andriamanitra ireo dia antsonika hoe mpanapaka sy fanjakana, zany hoe isandreo mpitondra sy manam-pahefana avy amin'ny faritra samihafa eo amin'ny voarin'Andriamanitra manerana n'izao rehetra zao. Any amin'ny planeta hafa ny mihitsy zany. Voalaza eto fa tonga tsy nasaina nandeha nanidina nanatrika an'izany fivoriana izany Satana.
satria mbola tsy nosakanan'andriamanitra anao an'izany izy tamin'izany fotoan'izany. Mario tsara fa nanontany an'i Satana Andriamanitra ao amin'ny Joba 1:7. Joba 1:7 manao hoe avitaiza ianao. Tsy nanontany azy Andriamanitra hoe inona no ataonao aty. Tsy nandroaka azy io Andriamanitra. Fa nanontanian'Andriamanitra azy dia nitoerana ny aingany. Raha lazaina miteny hafa ilay fanontaniana natao taminy dia izao hoe toerana aiza no soloanao teny eto. Avitaiza ianao, inona ny fahefana anananao ka mahatonga anao eto. Dia noho ny valiteny nataon'ny Satany, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Izany hoe mihevitra izy fa azy ny planeta tany, ary tonga izy isolo tena ny faritra izay azy ao amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra. Te ilaza izy hoe manana fahefana anatrika an'ity fivoriany ity aho tahaka an'ireo mpitantana avy amin'ny tontolo hafa, satria izaho no misolo tena ny planeta tany. Zao no navalin'i Jehovah azy eo amin'ny 9:5. Mario tsara. Eo amin'ny 9:5 amin'ny Joba 1. Efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina tamin'ny Satana eto? Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao: mihevitra ho solo tena ny tany ianao Satana? Efa nandinika ny Joba mpanompoko ve ianao fa tsy manaraka ny fomba fiainanao sy ny fomba fisainanao izy? Manana olona izay misolo tena sy ny fitsipiko eny an-tany. Tsy resy ange zahay Satana eny amin'ny tany ary tsy omena ianao ny tany. Tena tiako ty 9:5 ty mirehire mihitsy Andriamanitra fa manana olona azo ifaharany eto an-tany. Dia nitohizan'ny Satana ny valiteniny izay azo fitinina tahaka an'izao. Mazava ho azy fa manaja anao Joba, satria omenao azy avokoa izay rehetra ilainy. Dia sahan'ny Satana niny ny ampangan'Andriamanitra eo amin'ny 9:10 manao hoe tsy ianao ve no nanao fefy manodidina azy sy ny manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Nitahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondrony. Inona ny dikany hoe fefy manodidina any Joba voalaza eto? Zaridaina avo be ve zany sa bozaka matevina sa fefy tamboho avo be? Tsia! Ao amin'ny Salamo 4:7 no ahitantsika ny valiny. Salamo 4:7. Ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Io fefy io izany dia tsy inona fa ny fiarovan'ny anjelin'Andriamanitra ireo izay matoky amin'ny fanarahana azy, ary fantatry Satana tsara izany. Nahoana moa Joba no nanana fefy manodidina ny arovan'Andriamanitra azy? Dia ireo anjely mpiambina izany nivavaka ny tsy ambaratelon'i Joba, satria natoky an'Andriamanitra izy. Mila mangataka ny fiarovan'Andriamanitra isika raha tia azo fiarovana, ary ny tsy ambaratelo ataovy toy ny fitaovam-piadiana mihitsy nivavaka dia ho hitanao ny vokany. Eo amin'ny 9:10 dia nitaky tamin'Andriamanitra Satana hoe esoro ny fefinao, izany hoe ny fiarovanao any Joba, dia ho hitanao fa tsy hanompanao ntsony io. Maneso an'Andriamanitra ne Satana eto ary miantsy an'Andriamanitra mihitsy. Diso hevitra nefa Satana satria tsy niala tamin'ny fanarahana an' Jehovah Andriamaniny Joba hatramin'ny farany. Zao ny vavaka nasetri ny Joba ny fitsapana mahery vaika nahazo azy eo amin'ny 9:20. Isaorana neny anaran'i Jehovah. Isaorana neny anaran'i Jehovah, ary rehefa nijoro an' Jehovah hatramin'ny farany izy, dia zao ny voalazo eo amin'ny Joba 2:2. Joba 2:2, ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba. Hitantsika eto ny santionany amin'ny ady hifanaovany tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainantsika olombelona isan'andro. Tena misy izany fa tsy angano, ary mitranga matetika ny ady tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika, ary mpandray anjara avokoa ny olombelona rehetra. Misy ireo mijoro tsy azo ozongozonina tahaka an' Joba, ary indrisy ao koa ireo manaiky ho resy. Misy aza lasa manozona n'Andriamanitra mihitsy, mampalahelo. Manala ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'izy ireny nefa zany fietsika izany, kanefa tsy misy afa-tsy ny fahampotehana
sy ny fahafambaraka no azony satana omenany olona tahaka an'izany soa ihany fa mbola azo ataony mangataka famelan-keloka hivirenana indray amin'Andriamanitra. Ny vavaka ny fanafodin'ny mpanota hanoerana ny satana riavana. Fitaovam-piadiana azo antoka ny vavaka. Aleo mangataka famelan-keloka sy hery amin'i Jehova hiatrehana ny fitsapahana velany an-dalo eo amin'ny fiainana. Toy izay mamevahana ny satana hanjaka eo amin'ny fiainantsika. Fa izay mijoro matoko tahaka ny Joba dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho mpandresy tahaka azy koa. Aza misaraka mivavaka ninoninona miseho na aiza le raha tianao ny voaka ho mpandresy. Na tsy nangataka vonjy aza Damaseva fa nandositra no ny enatra dia nanao planina monjy azy ireo sy ny taranany eo ambany vahoan'ny satana Jehova. Dia nampanantena lalakivoahana azo antoka ho antsika Andriamanitra. Zao ny teny fampanantenana nomena antsika ao amin'ny Genesis 3:7-10. Genesis 3:7-10. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany. Zany ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny satana. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Teo io mason'ny satana ny tenenan'Andriamanitra n'izany tamin'ny Adama sy Eva. Inona no hevitra zany? Ny hevitra zany dia zao: ho ataon'Andriamanitra mifakahala dia volo sy ny vehivavy ary hitohy hatrany amin'ny taranak'izy ireo zany. Ahoana ny fomba isehoany zany? Ny taranaka raha vehivavy anorotoro ny lohan'ny satana. Jesosy anorotoro ny lohan'ny satana, fa satana kosa anorotoro ny ombelahy tongotra Jesosy. Jesosy le taranaky ny vehivavy anorotoro ny lohan'ny satana, ary teo amin'ny hazo fijaliana nanorotoro ny satana ny ombelahy tongony. Azony satana tsara le didi-pitsarana, fa ho foanan'Andriamanitra izy indray androany. Ezaka izy hiady hitaona olona maro hiaraka ho levona amin'ny mandrakizay. Tsarovy fa efa nahataona ny ray apatelo ny anjely tany an-danitra ny satana hanaraka azy hikomy amin'Andriamanitra ary niady tamin'Andriamanitra fa tsy naresy ary nazera sy norohana ny alatany. Dia resiny koa Adama sy Eva. Dia hiezaka hitaon'olombelona maro koa izy ary tsy miova fa ny fahaizana mandainga trano ny fitaovam-piadiany satria tsy navela ny herin'ny safiditsika izy. Zavy ozy nazera avy tany an-danitra dia nareo olombelona indray no ampiakarina any. Miaravery sika. Tsy azony satana tsaina mihitsy anefa ny zavatra iseho aminy. Ny hevitra izy fa ady ampiasa-kery no iseho. Dia tsy nampoiziny mihitsy ny fomba nampiasain'Andriamanitra satria tsy mitovy amin'ny fomba fiasany. Tsy azo ny an-tsaina koa fa izy Andriamanitra ihany no hidina ho tonga olombelona hiady aminy. Eny misy adiny tsara sy ny ratsy eto anivontsika tsirairay riavana ary mpandray anjara amin'izany ny tsirairay amintsika. Aoka tsy ho adinoinao izany manomboka izao. Izay ny lesona lehibe noraintsika teto tamin'ity anio ity. Zany no fototry ny ady rehetra misy atraizatraiza. Zany no fototry ny ady eo amin'ny fiainanao isan'andro. Satana dia miezaka mampino antsika fa tsy misy izy mba ampahomby ny fitaka taony. Ary zany foana ny fomba fiasany sy ireo mpanaraka azy. Fa na ratsy eny amin'ny rivotra no ilazany tenin'Andriamanitra azy. Tsy hita maso izy kanefa tena miasa ary tsapantsika rehetra ny vokatry ny asany. Dia izao faratsiana sy loza tsy roa matany rehetra izao. Izay manana n'Andriamanitra hoeriny anefa dia tsy ho lasany mihitsy na mety ho avela handalo fitsapana tahaka ny Joba aza. Mety ho kivy ianao fa aza manaiky ho resy. Ary ny tsy ambaratelo ny herintsika dia ny mivavaka. Ry namako, azon'Andriamanitra atao ve ny manao ny fonao sy ny sainao ho faritra azo ny anjakana amin'ity anio ity? Raha eniny valiteninao dia misorata anarana amin'ireo roy na adresy na koa ny larana telefônina izay omenanao. Fa hitondra mbavaka an'izany fanapa-kevitra ao izany zahay. awr.org na feo fanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa feo fanaontenana. Mitambatra ny fanoratra azy na ny laharany finday 034 06 797 62.
033 07 170 60. milohany ifandaozantsika vetivety ary dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. rahainay izay ny an-danitro, Andriamanitra mahery ianao izay hany mpamonjy azo antoka. Mamelana elokay noho ny tsirampina nataonay hatramin'izay, ka namelana iany Satana hanapaka teo amin'ny fiainanay tamin'ny ampahany be dehibe tokoa. Afao amin'izany izay raha io, ary raiso ny fanoloran-tenanay hanompo anao sy handany anao, hanaiky anao ho mpanjaka ny fonay sy ny fiainanay. Tianay mba hijoro ho anao tahaka ny Joba, hampahamenatra ny Satana. Misaotra anao izahay noho ny nampahafantaranao anay miloa ny fomba hiarovanao sy tsimbinanao anay eo anivon'ity tontolo efa simba ity, eo ampiandrasana rehefa fanjakana mandrakizay moaorinao. Matoky anao izahay amin'ny anara tsarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62, 033 07 170 60. Ry mpiara-mianatra amiko, te iona aminao indray izahay amin'ny fandarantsika manaraka. Mampitaintainanao izay ao avoaka ny ampitso, vaovao lehibe no hozaraina aminao raha ampitso. Efa nasehon'Andriamanitra meloa io avy. Ny mahakasika an'izany indrindra no jerentsika. Ka dia manantena aho fa ho tafahoana aminao indray amin'ny loha hevitra manaraka ho resantsika io. Tena tianao Andriamanitra, ary mampitandrina anao meloa. Tsy mampatahotra izy fa mampandre antsika, satria tiantsika. Ka dia manasa anao hifidy ny lalan'Andriamanitra hatrany. Mandra-peona vetivety ary. irao situri Jesossi huavijai siuelitsuni agambamani Jesossi huavijai huavijai Jesossi huavijai
izay ilay onjany fanantenana. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre ianao Jesoho andrere olona. Tsy efa kely sisave teo avery andanitre iriko Jeso andray aiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafinaminao re ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady vonjy ity fanaiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafinaminao re ny lasako tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady vonjy ity fanaiko ity fanaiko. aza vela nga iay raha tonga mitalao mivavaka aminao ray mifona ny ota izay natao manenina izay vitanay dia oka reny anaranao no hitsinjovanao anay raha mandray ny tananao dia aza vela nga iay. raha mitaraina fanampiana miantso anao hatramin'izao lasa saina manontany ny vavakay ve mba renao adalàna nefa izany to mandatsanao ray sentonjanakao tomany fa aza vela nga iay. na hariva na maraina manantena azo valiny torovana ny fosisaina tompo mba homeo rariny ny entanay efa mavesatra efa sasatra izahay ny finoana miloketraka ko aza vela nga iay. ry Andriamanitra mpanjaka anao ny zavatra rehetra na manome ianao na maka vitanao tsy misy fetra ko raha avy re zahay manokatra ny tananay manantena mba handray dia aza vela nga iay. ry tompo be famindram-po izahay raha avy anio aza vela moy fo ny vavakay rem-bavalio na aretina mandripaka na fitsapana mahamay hainao vahany zany ko aza vela nga iay. aza velo sasapona reto zanaka ry tompo raha miantso anao fona sy manafina toloko anao ny tera anao ny laza manantenanao ray mba homeo izay sahaza ko aza vela nga iay. Amen. Mpanoratra Pasteur Lala James. Feo mirindra imeritsy atosika. Tsy navelanao irery zay rehetra tianao na misy azareo sedra zay mety manjo famindram-po sy fitiavana
ikorinam-pasoavana faliny fo ravotoko katrizao irao ankalaza sy hideranao ampoainy fasoavanao tena lehibe nyerinao tera tsisy fesha no atolotray voninahitao anao riray ampoainy fasoavanao tena lehibe nyerinao tera tsisy fesha no atolotray voninahitao anao riray AWR téléphone 034 06 797 62 komatoky ao fanifandresenao noeriko satria zao de anginy fianao iady hoay tena fity tsy tafetra mafiorina sy mitoetra ianao tontoloko reky katrizao ihirao ankalaza sy hideranao ampoainy fasoavanao tena lehibe nyerinao tera tsisy fesha no atolotray voninahitao anao riray no atolotray voninahitao anao riray ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.